maraka hatramin'ny farany indray ny fanioan-kevitra sy ny ady-hevitra atao anatin'ny fandaharana amin'izao alina izao. Iresaka betsaka indray mahakasika ny fandaharana asakabe ny fanjakana isika amin'ity alina ity fa indrindra mitodika makeo amin'ny lafiny asa vaventy ary dia mazava ho azy miaraka amintsika ny alina ny avy eo anivon'ny ministera ny asa vaventy fa misy ihany koa mpandraharaha miaraka amintsika ady-hevitra mikasika izay asa vaventy sy ny fandaharana asakabe ny fanjakana izay. Fa mialohan'izay aloha dia ampatsahivina isika rehetra fa isika atao ny manaraka an'izao fandaharana aleo resahana anao ny sehatra izao ao amin'ny page Facebook Record Madagasikara dia aza misalasala mametraka ny sosikevitra na ny hevitra isika olom-pirenena ihany koa any anatin'ny commentaire ao amin'izay fandaharana aleo resahana ao anatin'ny page Facebook Record Madagasikara izay. Izay no ela fa ny araba ny vahiny avy hatrany isika araka ny fanambarako teo dia misy ny avy amin'ny ministera ny asa vaventy Andriamatoa Sambisolo Emile Joseph sekretera général ny ministera ny asa vaventy miarabanao tompoko tonga sy eto amin'ny plateau ny aleo resahana no sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Oui, miarahaba tompoko, miarahaba ny zokobe eto loko eto, miarahaba antsika mpanaraka ny fandaharana ihany koa maneho fisaorana ny TV Record nanasanay amin'izao fandaharana izao. Ianareo ny tena ankasitrahana tompoko ny ministera namalana izay fanasana izay. Ny vahintsika manaraka ihany koa Andriamatoa Bertin Randriamiaingo izay tonga eto mampandraharanao miarahaba tompoko tonga sy eto amin'ny aleo resahana. Miarahaba antsika manasika eto dia sigana manokana izany fandaharana aleo resahana anao ny sehatra izay karakarain'ny TV Record miarahaba anao mpanolotra matamano ianareo teknisiana rehetra dia makasitsaka indrindra tompoko amin'ny fandraisana eto amin'ny fandaharana androany. Ankasitrahana tompoko ny famalina izay fanasana izay tamin'ity alina ity araka ny fanambarako teo iresaka betsaka isika mahakasika ny fandaharana asakabe ny fanjakana mazava ho azy fa dia hitodika avy hatrany ato amin'ny ministera ny asa vaventy nampahafantarina ny fandaharana asakabe ny fanjakana ary dia efa lany teny anivon'ireo mpanao lalàna na teo anivony anteny miram-pirenena zany na teny anivony anteny miram-boboniny raha ny ataontsika hoe fandaharana asakabe ny fanjakana miresaka asa vaventy manontolo no velabelarintsika eto dia tsy ho ampy ny fotoana fa azo fantarina ve tompoko ireo ataontsika hoe teboka tena laharam-pahamehana ho an'ny ministera ny asa vaventy ao anatin'izay fandaharana rafitra ao anatin'ny fandaharana asakabe ny fanjakana izay. Ie, tamin'ny tadidisika moa fa tamin'ny 17 janoary tamin'ny filan-kevitry ny ministra nampahafantarana ny nandaniana aloha voalohany ny programme général de l'État iny ary nentina teo anivon'ny parlement rotonty izy voaingana teo. Raha jerevantsika amin'iny programme général de l'État iny dia tafiditra ao amin'ny chapitre faharoa zany hoe fampiroboroboana ny indostria sy ny fanodinana ara-toe-karena ny sampana misy anay dia ao anatin'izay zany misy ny ataontsika hoe fanavaozana ao moderna ny Madagasikara dia ao anatin'ny manaraka an'io zany misy le tapany faharoa hoe fampivoarana ny foto-drafitr'asan'ny fitaterana sy famovozana zay zany raha apetrakitsika ao anatin'ny PGE zany ny sehatra misy ny asa vaventy dia mivoalaza mazava tsara ao anatin'izay le programme général de l'État zay fa anisany priorité lehibe napetraky ny fanjakana ny anohizana an'ireo foto-drafitr'asa rehetra efa natomboka ireo dia anatin'izay zany ny lalambe migodana autoroute tafiditra amin'izay koa ireo infrastructure moderna raha tsy teny hafa sy ny flyover atsika zay misy anankiro lehibe zao zany ny andeha ho ataontsika eto Antananarivo dia ny flyover Etsenosato sy ny flyover Maki. Ny ankoatr'ireo dia napetrakitsika koa ny fanaovana ny lalana amin'ny route nationale ankoatra ny route nationale structurante zay anisan'ny laharam-pahamehana antsika. Inona avy moa ireo route nationale structurante ireo dia tsinganitsika amin'izay ny lalam-pirenena faharoa mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina zay seranantsambo lehibe eto amintsika. Ao anatin'izay koa ny lalam-pirenena fahaefatra, ny lalam-pirenena fahafito, ny lalam-pirenena fahaenina. Tsy mijanona amin'ireo ihany nefa atsika fa mijerevana ao anatin'ny fandaharana asam-pirenena koa zany ny ireo lalam-pirenena hafa rehetra zay tsy adino zany fa tsy maintsy ho tanterahantsika.
rehefa zay no voafaritra ao anatin'ny PGE fa ahoana am'izay ary ny fanatanterahana zay noraisinay eo anivony asa vaventy a dia azosika sokajiana ho dimy lehibe zany zay le fomba hanatanterahantsika ny io programma PGE io dia araky ny tenenina teo moa zany a ny prioritaire ny fanatsarana ny réhabilitation sy ny entretien périodique nyreo route structurante zay lalan-drano Madagasikara reo ao anatin'izay hosika le RN2 sy ny namany teo ao anatin'ireo zany a miaraka miasa amin'ny banque iraisam-pirenena antsika anatin'le hoe programme PDDR efa lasa mitolo-bidy mikasika ny RN7 sy ny RN2 tsy ho ela zany dia andeha koa ny tolo-bidy eo amin'ny RN4 amin'ny mahazava-dehibe nireo lalan-drano firenena reo. Eo ataontsika hoe raisitsika faharoa koa zany ny fanamboarana ny foto-drafitrasa moderne dia tafiditra amin'izay le flyover Esimakisy Anosizato dia ny autoroute mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina moa zany a efa mandeha ny ampahany voalohany zany a dia ny ampahany mampitohy ny Antananarivo sy Antsozorobe zay ny orinasa egyptianina Samkrit ny manatanteraka anazy eo dia ny fanohizana an'io zany efa anatin'ny tetikasa ihany koa satria laharam-pahamehan'ny filohan'ny repoblika mihitsy ny amin'ny tantsika an'io dia ny hoe ahoana ny anohizantsika ny avy ao Antsozorobe mankany Toamasina dia efa manana partenaire koa tsika zany anohizana an'io. Zay le faharoa zany le priorité faharoa napetrakitsika dia hoe tsy adino koa zany amin'ny lafiny fahatelo ny lalam-pirenena hafa reo dia resahantsika amin'izay ny RN13 zay efa ampanaovana antsika amin'ny ampahan-dalana mampitoena Ambovombe sy Tolagnaro efa lasa dia lasa ny asa amin'io. Ny lalam-pirenena RN31 zay mampitohy ny Ankazobetsay eo amin'ny RN6 ziskany Bealanana efa lasa ny tolo-bidy efa namerina efa nanao hoe remise des offres moa itenenantsika anazy ny mpifaninana rehetra amin'io ampahan-dalana io ary ampanaovana ny évaluation ny technicianina rehetra amin'izao fotoana izao ary tsy ho ela dia anomboka zany ny asa tena hoe tsy etude antsony hoe tena hoe le travaux mihitsy ny anomboka tsy ho ela ny RN31 zay tsy lasa danja amin'izay fa nisan'ny laharam-pahamehana napetraky ny filohan'ny repoblika ihany koa ny lalam-pirenena fahafolo zay mampitohy ny Andranovory mankany mandalo ampany ary tonga any Ambovombe tsy ho ela antsony dia anomboka aloha ny tolo-bidy amin'ny ampahany mampitohy ny Ampania mahazon'ny Belozy iska any Ambovombe tsy ho ela antsony dia anomboka hivoaka ny tolo-bidy amin'io dia tsy arak'izay moa zany rehefa mivoaka ny tolo-bidy dia misy vanim-potoana tsy maintsy arahantsika fotsiny dia anomboka amin'ity taona-ty daholo koa zany tapaka voalohany ty taona-ty dia anomboka ny asa amin'io tsy zay ihany nefa fa tsy maintsy ampamitana ny pisopitsony rehetra amin'ny DAO tsika amin'ny ampahan-dalana mampitoena Andranovory mankany Ampania dia mahazava-dehibe an'io dia tsy niandry an'izay ny ministera fa tonga dia nanokana famatsim-bola RPI dia misy ampahan-dalana zany 1 kilometatra voalohany avy ao Andranovory zay efa ampanatanterahanytsika amin'izao fotoana izao eo am-piandrasana zany zay le fanaovana ny ampahany RN10 zay ny partenaire antsika amin'izay moa dia ny banque iraisam-pirenena zay raha apetrakitsika amin'ny fahatelo zay hoe amin'izao fotoana izao ntsika ao anatin'ny vanim-potoanany orana rehefa vanim-potoanany orana dia be da be ny lalam-pirenena simba sy ny ohatran'izay dia anisany teboka fahaefatra anatin'ny laharam-pamehantsika koa zany ny famerenana amin'ny laon'ny aingana ny fahatapahany lalana sy fitazonana an'izay circulation zay raha ataontsika amin'ny teny frantsay tsotra le izy
miezaka manao ny maintien de circulation tsika fa raha sanatrian'izany misy ny fahatapahana dia manao faran'izay aingana n'izay rétablissement na circulation zay a zay ny fanampiny ezahana napetraka moa dia hoe vataina ao anatin'ny 7 zany ny famerenana am'loany zay circulation zay raha tsy teny fotsiny a ny fahatapahan-dalana tao a mahazaingy tao Fianarantsoa dia ny ezahantsika naverina tamin'ny fotoana faran'izay aingana ny nametraka ny pont modulaire moa tetezam-by reny napetrakatsika tao tamin'ny vanim-potoana azo lazainy hoe record mondial ny délai nametrahantsika an'iny voaingana koa tao amin'ny RN6 zay nisy olana be da be moa nitranga tamin'ny tao dia nisy fahatapahana dia nametraka tetezam-by aingana koa tsika tsika horesahako manokana ny RN6 satria ilaina ny fahatserovan-tenantsika manodidina le riverain moa lazana an'izay satria ny olana amin'ny RN6 raha jerevantsika dia ny fangalarana an'ireo buse métallique reo dia lasa ny mpampiasa lalana rehetra zany ny victime amin'le izy izay le faefatra dia ny fahadimy nefa tsy lasa danja raha be da be aza ny lalana ataontsika reo zany manao réhabilitation tsika amin'ny axa manao entretien périodique tsika amin'ireo lalana rehetra reo raha tsy mametraka koa tsika le hoe fikojakojana dia anisan'ny laharam-pamehana koa zany fametrahana ny fikojakojana ny lalam-pirenena reo dia azo sika fehezina amin'izay laharam-pamehana anankidimy zay zany ny asa rehetra zay tontosaintsika atao anatin'ny asa vaventy amin'ny fanatanterahana ny PGE. Mankasitraka indrindra tompo feno dia feno izay valitampany izay ary ny ezahana tsy mitapahana mihitsy ahafahantsika tonga amin'ireo hoe teboka dimy ireo mitodika ataon'ny Andriamatoa Bertrand Randriamiaino izay mpandraharaha araky nambara teo matoa ianao nasana atao anatin'ny fandarana dia mpandraharaha eo amin'izay sehatry ny asa vaventy izay ihany koa ny fahitanao an'izay fandarana asakapoben'ny fanjakana izay tena mamaly ny filan'ny vahoaka ve io fandarana asakapoben'ny fanjakana amin'ny lafin'ny travaux publics na ny asa vaventy io raha ireo teboka dimy izay ataontsika hoe lara-pamehana no tanasana Andriamatoa secrétaire général turo misaotra ny fanontaniana mazava be fa ny PGE moa zany dia avao mivelo rano fahateloambin'ny any izay no antomatonga l'izy hoe efa nikarakarana tamin'ny mandat voalohany izy ho an'ny fitondrana ary amin'izao fotoana izao ka eto dia mamelana reo fa misaotra manokana ny fitondram-panjakana zay tarihany Andriamatoa Florian Ratsuel sy ny gouvernement zay tarihany premier ministre Tsay ary misaotra indrindra ihany koa ministère ny travaux publics zay soloan'ny Andriamatoa SCT eto arak'izay teny zay hoe lalana no voalohany raha resantsika eto dia voatony te moa zany hoe lalana lalan-drà mampitohy sy mampivezivezy ain'ny firenena ary ain'ny vahoaka ray manontolo ka tsy tokony hoe atao ambany zavatra ny zavatra rehetra moa raha vao miresaka lalana ianao dia mazava be fa misy fiatsaikany ihany izy io amin'ny ataoko hoe famezivezen'ny olona sy ny entana famoam-bokatra ihany koa ary rehefa ny lalana no misy faneraseran'ny olona dia mampiova ny fiainan'ny zanak'olombelona zany na mampihenana ny fitym-piainana na mampiakatra na anisan'ny tsy azo ialana zany ny lalana noho izay zavatra zay dia akingo tanteraka amin'ny fitondrana sy ny ministère moa zany fikarakarana ny lalana arak'izay efa voalaza monsieur le SCT daholo ny hoe reto ny asa maika sy tokony atao dia enganika mba ho tanteraka tsaka an'izay andavany ro fikarakarandreo satria ny zavatra tsy maintsy manomboka tsy maintsy hofaranana ary ny zavatra mbola hofaranana dia mbola misy ny eo am-panatanterahana ary mbola misy ny vao atomboka ozy izy monsieur le SCT na ny appel d'offre ary noho izany isorana zany fitondram-panjakana fohy be mieritreritra an'izay tonga dia somary ohatrany hoe roito kely izy mialatsiny mazava be fa raha le resahany monsieur le SCT dia ny akamaroany dia saika le route nationale no maro be anatin'le teboka dimy lehibe zany tsy ho avako tsirarely izy hoe RN7 RN1 RN6 RN4 fa lalana route nationale lehibe mampifandray ny faritany maromaro zany ka hoy aho hoe na inona moa zany zavatra horesana mampandrarahanay zany tiako hiaviana aoka tena tsy salovana izahay raha asa tokony anjaran'ny entreprise lehibe na entreprise vahiny tsy maninona dia anazy zay tsy atsehatra amin'izany zay mpandraraha madinika raha ho an'ny mpandraraha madinika kosa ka misy asa sahaza amin'izay zay mba angatana sy mba hoe raha itadiavana fiara-miasa aminareo ministère na ny fitondram-panjakana
ny antomatsy de mahatonga zay de hoe tena mijoro PME raha misolo tena PME eto a tsy hoe sanatsy hoe mitarainana amy talao fa zavatra misy iainana le izy tsy misy PME ho tonga grande entreprise raha tsy misy ny PME miasa mahazo ny tolobidy ara-dalàna de manatanteraka tsakany sy andavany an'le izy a mba mamy miasa amin'ny vahoaka mamy miasa ny ondamosiny le orinasa de zay no azahoana ny expérience sy ny rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany nefa misy zavatra mifamoafao be da be manoloana an'le izy inona mahatonga ny PME somary sahirana na hoe manjary lasa ohatrany hoe mifampiandrina mifampiankina be izahay PME tsy afak'izay noho ny zava-misy conjoncture politique mety eo anatiny a conjoncture financière koa mety misy a satria azadino fa ny banque ny primaire eto amintsika de mbola banque fehezindreo vahiny reo fa tsy mbola misy banque malagasy eto ho an'ny PME na hoe na fampandrosoana hoe banque pour le développement ohatra de zay ny hitako hoe sarotra ho anay PME no misafoka saranga fa tsofina rano ny entreprise lehibe zay mahazo ny tolobe tsy manatanteraka ny asa fa raha mety monsieur le CM s'adresser aminao moa zany misolo tena ministère ianao a zay mety mandeha ihany koa le izy any amin'ny mpamatsy vola tsy maninona mba miho sehatra izahay mpandraraha madinika miho sehatra zay satria raha tsy misy sehatra zay a de tsisy ninona azo atao ohatra mety misy ve am'ireny entreprise lehibe reny ahafahana miara-miasa hoe manao co-traitance na sous-traitance manoloana zay asa zay azony ohatra zany zay fangatahana zay ho anay PME satria ny akamaroanay PME moa tsy am'izao fotoana zao noho ny le sehatra hoe mila fampandrosoana Madagasikara de saika raha mila fampandrosoana ianao de saika le projet structurant daholo mandeha de somary adino kely zay le hoe adino zay tsy hoe adino fanjakana na zay PME tsy te hiasa fa misy tsy safika saranga zay fa mba misy anjara ndraiky zany ito ahafahana mitondra ny anjara briky manoloana an'ireny misy resaka hoe assainissement na resaka petit ouvrage ohatra zay zany mba fiangaviana sy fangatana raha mety fa io anareo moa zany mahita satria rehefa izy koa nge zay azo adino fa izay mpandraraha mantsy a na zay PME tena tsy mamenatra amin'ny tena zany fa misy zany izay natao hoe informel de nampidira atao anaty formel rehefa tafiditra anaty formel indray rehefa tsy misy ny tsenam-barotra de lasa fahity ihany zay a de lasa verina informel indray nefa ny zavatra misy a raha tsy miasa koa zay tsy mahazo expérience par rapport am'le critère d'éligibilité ao moa marobe ny critère d'éligibilité moyen matériel moyen personnel ressources financières hitanareo tsara ho amin'ny banque primaire am'izao fotoana zao a ny banque am'izao tsy mahatoky PME tsony raha banque primaire mialatsiny amin'ny teny an'izay fa tsy hoe manenjika amin'ny banque akory sanatria fa vitsivitsy aminay PME sisa mba hoe hitokisa amin'ny banque noho n'iny ny antony maro mety hoe faute na paiement ela loatra mety hoe noho ny capacité zay tsy anananay na moyen matériel zay tsy anananay et surtout izahay misy manao aventure zay PME ka mba jerena ny vary sy ny tsiparifary de sady manetana to manao antsoavo ho anay PME hoe aoka mba ho PME crédible et solvable no raisina sy hiasa ao anatin'ity sehatra fanamboaran-dalana ity fa indraindray tsy manaraka ny régulateur lary zay na ny norme sy qualité de zay mahatonga ny entreprise fa lehibe sy ny vahiny no mipahatoerana fa zay moa no etaeta le izy monsieur le SC de mba hoetany amin'ny ambaratonga samihafa fa sady efa manao antsoavo ny fitonam-panjakana lehibe ny tena keto noho ny tena misehatra an'le izy fa tsika moa zany miaino anatin'le izy a ekena ho a tena hoe marina ny fisiny hoe lalana no antom-piainana zao zanak'olombelona zao rehefa tsy mifanerasera moa aiza moa fa de manjary betsaka ny insécurité sy ny rehetrarehetra rehefa ratsy ny lalana zay lo ambaditeniko an'izay a efa somary ny roso satana mifangatahanyireo ataontsika hoe sehatra tsy miankina eo am'izay fiaramiasa amin'ny fanjakana zay idirantsika lalandana mikasika indra eo fa somary kely atao amin'ny andriamato secrétaire général ohatrany ana tokoa moa zany ataontsika hoe fiaramiasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny anjara toerany misy sehatra tsy miankina eo am'izay fiaramiasa amin'ny fanjakana ny fanatanterahana andreo fotodrafitrasa eo an'io ministère izay oui voaray moa ny misaotra betsaka monsieur Bertin voaray le feon'ny mpandraraha tsy miankina eo amin'ny miasa eo amin'ny sehatra ny asa vaventy zay raha valiana zay fanontaniana zay a zay ataon'ny ovon'ny ministère zany a de azosika hoe mizaraina anankiroa le izy misy le tena hoe sampanasa ny direction rehetra au niveau ny ministère de misy koa ny organisme rattaché zay ataontsika hoe maître d'ouvrage délégué au niveau ny asa vaventy zay mitambatra ho anankiray ihany reo amin'ny ankapobeny tiako resahana amin'ny maître d'ouvrage délégué zay de ny ataontsika hoe ny agence routière zay misy mitantana an'ireo asa lehibe rehetra reo
zay ny aty ankilany a fantatsika fa ny fanjakana tsy manao asana production ntsony zany efa nandritra ny fotoana ela zay le tiako resahana anomezako toky ny mpandraraha rehetra fa tsy maintsy mankany amin'ny entreprise zany ny fanatanterahana ny asa eo ny entreprise lehibe nefa tsy adino koa ny entreprise majinika arakaraky ny sokajina asa mivoaka zany ny idiran'le mpandraraha amin'io raisitsika ohatra le asa lehibe réhabilitation zay rahantsika amin'ny mpiombonantoka avy any ivelan'ireo ao ny banque mondiale ao ny BADEAS ny namany manao ny appel d'offre international matetika ny ataontsika amin'io dia ny entreprise rehetra matetika ny avy any ivelany dia mikaroka foana ny partenaire zay hiaraka aminy eto an-toerana efa misy resaka groupement sy ny namany zany miditra an-tsehatra eo matetika zay ny condition d'appel d'offre apetrakitsika moa zany mamelana zay fiaraha-miasa zay le groupement zay rehefa mahazo an'le asa reo groupement voalaza reo dia azo atao koa ny manao le sous-traitance ny resahan'ny namana teo misy ampahanasa zany azo sous-traitena amin'ny mety moyenne na petite entreprise reo mifandraraha amin'ny entreprise lehibe zay manao tolobity reo avelan'ny lalàna koa zay zavatra zay kanefany ahoana ary ny tena hoe raha hoe andeha manokana reo petite na moyenne entreprise reo dia zay le hoe lafiny fara anankiray ny resahako teo manana tsokajy hiasantsika amin'ny entretien routier zay marina hoe nisy olana le izy teo zay fa andalan'ny famahanan'le izy sika le hoe fond routier ny tiako resahana amin'izay raha matadidysika indrindritsika entreprise reo dia efa nanao ezaka lehibe ny fanjakana tamin'ny 2023 iny namahana nandoavana an'ireo arrière reo marina mbola misy ampahany zany tsy mbola voaloha amin'izao fa miezaka mamahana io zany tsika ary mitady hevitra lehibe zany satria ninona asa ataontsika ozy aty amin'ny voalohany ny entretien routier foana ihany ny ampitazona n'ireo foto-drafitrasantsika reo dia manana anjara lehibe zany ny petite sy ny moyenne entreprise amin'ny fanatanterahana n'ireo travaux d'entretien courant routier reo dia eto sahady dia mitaona ny entreprise namana rehetra mba hoe hiverina ametraka fitokisana amin'ny fanjakana zany amin'ny alalan'ny entretien routier io fa miezaka mandamina an'io tsika ankasitrana tompoko ny famalina zay fantany izay niverimberina teo ary tafiditra ao anatin'ireo teboka dimy lara-pameana ihany koa ny mikasika ny entretien na ny fikojakojana ny lalam-pirenena ho anareo eo anivon'ny mpandrahara manokana ny fahitanareo ny antony mety ataontsika hoe mahatonga andreny olana amin'ny lafiny fikarakarana entretien amin'ny lalan'ireny eto amintsika manasosokevitra ihany koa fa ianareo mampandrarahanareo eo amin'izay lafiny entretien zany misaotsy topoka ny entretien routier moa zany amin'ny maha hoe lalana ny lalana dia tsy hoavako le lalana hoe lalan-tany sa lalana rarivato lalana misy revêtement robé na lalana en béton ary ilaina fa ny tena zava-dehibe indrindra dia amin'ny entretien dia ny assainissement raha vao tsara ny assainissement na inona ho resantsika manamora ny fanaovana ny entretien ny assainissement rehefa tsara zay zany le izy dikan'izay rehefa tsara ny fanaovana ny assainissement dia mba misy ny faharitana ny longévité an'le asa zany sy le durée durée de vie an'le lalana zany mba ho pérenne zany satria ny antony dia tsotra raha isika zany miandry amin'ny fotoana tena fa hoe simba be le izy amin'ny andro ataoko hoe x temps androantsika mahita hoe nidépoule anankiray ohatra raha isitsika hoe route nationale anankiray tsy misy fikarakarana mandritra ny volana maromaro dia mihitatra le izy dia nefa rehefa mihitatra le izy amin'ny fotoana ahitana an'le izy nanaovantsika an'le devis fa rehefa nampanantanterana izy efa mihitatra be le izy dia lasa misy fiatsaikana any amin'le PME ohatra zany zay dikan'izay zany rehefa tsara le lalana tsara ny entretien manamora ny fikarakarana moa zany fivezivezena amin'ny entana sy ny olombelona dia mihena koa ny resaka insécurité zay le teneniko hoe io entretien io zany tokony tsy atao atsirambony io na ho an'ny constructeur zany na la route dia mbola any dia efa tokony miady zany ianareo ministère hoe amin'le suivi et contrôle zay surveillance zany satria
raha tsy manaraka norme izy amina épaisseur ohatra de mora simba le lalana raha faharoa ny entretien zay tokony resana hoa de hoe misy araky ny teny monsieur lese teo mety misy lalana anaovana entretien périodique lalana efa miexiste io zany fa mety misy lalana tsy apozina hoe noho ny cataclysme naturel ohatra de ilaina koa reny intervention reny satria ao anatin'ny entretien foany reny de eo ny tokony hoe dina resaka tsara manoloana an'le hoe garantie am'le après an'le réception définitive zany na réception provisoire eo ny tokony jerena tsara amin'ny entreprise zay lehibe na kely a zay nahazo an'le tolotsasa ny antony de tsotra raha vao tsy voara-maso ry zareo manoloana an'le aorinan'le entretien aorinan'le garantie de lasa tsy misy fa iverimberena ny oaso io anatin'ny 2 taona 3 taona fa raha mety sosikevitra no anay a raha misy tolobidy anankiray mety azo eritreretina aveo hoe ny route nationale anankiray na hoe lalana anankiray zay projet mandeha na lotisianareo na tsy lotisianareo au ministère de hoe ty périodique hatramty mety hoe 3 taona na 5 taona entreprise ray eo na entreprise lehibe eo na entreprise kely de izy mi-entretenir sy manao ny fikarakarana an'io mandritra zay période zay mba mety ateza le lalana satria aza diny fa raha raisina amin'ny ankapobeny a isika efa miezaka moa amin'ny ankapobeny ndreo vetima amin'ny route nationale moa zany de mazava be fa enrobé fa misy na any amin'ny ataoko hoe lalana amin'ny ataoko hoe district na région na commune reny a misy angerary vato hoe tsika manakarena vato granita zany a tokony tena azo atsaraina sy afanganana zany fikarakarana reny ary etikena fa ny fanjakam-panjakana ny fotoanam-panjakana efa mitodika manokana amin'ny fanosena ny PME na ny olona tsotra hisehitra ao anatin'le fandrarana zay de misy formation atao aminy hoe fanaovana pavé ohatra ararotina le izy ny zavatra mety olana kely fotsiny de hoe misy lelany elatany misy toerana na samy eto Madagasikara ary misy sarotra vato le granita zany misy sarotra hoe lavitra vao tena mahita an'le granita tsara fa ny vato tsy hoe rehefa vato rezy de mety pavé daholo fa misy an'izay moa le dureté sy ny zany fantatsy monsieur lese tsara ka zay ny teneniko hoe aoka raha ohatra ka misy ahafana miara-miasa manampy ny PME mba jerenireny fa za miady mihitsy am'le entretien mba tsy tenenina hoe maninona ny lalana ao anatin'ny fotoana avorona foana zay vao tena hoe anomboka ny asa fa maninona raha ohatra hoe amin'ny fotoana maintany manomboka ny asa de mandalo orana ihany izy rehefa aveo a de mba manamora an'le entretien koa fa zay zany ny atsika le entretien tsika mazana saika efa ao anatin'ny tena efa misy dégradation be vao misy entretien zay ny olana ka zay no anaovana antsoavo ho anay mpandrarah zay manao ny asa koa ho anareo ministère zay misana zany a fotoanam-panjakana amin'ny ankapobeny a tena anaraha-maso am'reny tsika satria ny tena marina de zao ho an'ny taranaka afara mandimitsika ihany ange io lalana io raha mipetsika eo mandrakizay fotodrafitrasy reny tsinona ka na inona ataotsika ny sika mihitsy mila taziana ao anatin'ny resaka hoe civisme zany zay zany tena problème be eto Madagasikara tsika tsy tsapatsika malagasy ny atao hoe éducation civique zany fa ohatrany lasany adinodino moa zany de tsy tatsony ahoana fa mifandray be le izy ary nefany azadino fa raha misy toerana anankiray hoe enclavé de iny a mampahantsa an'le faritra na le toerana mihitsy satria mahantsa ho azy le vahoaka ka raha hiala am'zany resaka hoe hiady amin'ny pauvreté zany ianao ohatra lalana voalohany indrindra tokony jerena akaiky zay zany le izy manahona monsieur lesgeny ataotsika hoe zay karazana olana amin'ny civisme anambarana andrianatao Bertin Andriamaingo teo mpanjara teo mikasika an'izay hoe olana amin'ny resaka entretien lalana zay efa nambaranao teo hoe raha miarany sisy manokana ohatra zao hoe tena saika vokatry ny ataon'ny ponina eny fotony amin'ny fangalarana andreo bus métallique no mahatonga zay misy ve ataotsika fiara-miasa mety apetraky ny ministère eny fotony ahafahana manao an'izay karazana fitaizana ny pirenena sy fanaraha-maso zay am'izao fotoana oui mialohany amaliko an'izay fanontaniana zay mamela aloha zany iverina kely amin'ny resahany namana teo a ny tiako atongavana am'izay zany a ny zay ho nivon'ny ministère ny asa vaventy zany de mametraka ho zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny acteur rehetra eo amin'ny fanaovan-dalana miresaka norme tsika teo a teneniko avy hatrany zany fa misy atelier anankiray mikasika ny fameezantsika ametrahana an'izay norme eto amintsika zay zany ho atao tsy ho ela zany amin'ny herinandro ambony io a ho ataontsika io atelier misy ny mpisehatra rehetra amin'ny sehatra norme zay ho avy eo miaraka amin'ny bureau de norme tsika amin'ny bureau de norme de Madagasikara mifanatanterahana an'izay a sy ny acteur rehetra eo amin'ny
fanatanterahana ny asa ny tanjona zany dia mba hanana norme zay ho arahantsika amin'izay sehatrasa ny fanaovan-dalana resahan'izay a dia anisan'ny zava-dehibe mihitsy zay zavatra zay. Eo amin'ny fanontanianao moa zany inona ny tokony hoe paikady ataontsika amin'ny resaka civisme ny ankapobeny dia efa tena tsorina zany fa zava-doza eo amin'ny firenena mihitsy zany ny fanombana ny foto-drafitrasa iraisanareo. Noho ny tombontsoa manokana ny matetika ny anaovan'ny olona ny zavatra io tsy mieritreritra ny tombontsoa ny be sy ny maro izy fa leo anazy manokana fotsiny. Izay travaux publics sy afaka hiteny hoe vitana irery io fa tsy maintsy ny isanambaratongany a ny eny amin'ny collectivité décentralisée ny eny amin'ny région sy ny district ny mpitandro filaminana rehetra koa na ataontsika hoe ireo police judiciaire ny gendarmerie na ny police sy ny namany tonga hatrany amin'ny fitsarana. Ireo zany tokony hoe miara-misalaha ny olon-tsotra koa rehefa mahatsikaritra zavatra tsy milamina izy eny amin'ny lalana eny dia tsy tokony angina fa tokony ampilaza zany asa hitoroka ny zavatra tsy mety zay hoe ihaninatsy ny nangalatra vitatsy ohatra na ohatran'izay ahafahana miaro an'ireo fananana iombona an'ireo. Raha naharaka antsika tatoato efa misy ezaka ny arahana tamin'ny gendarmerie zao raha ny RN6 eo ny resantsika misy zany ny mpangalatra n'ireny bus métallique ireny efa tratra dia ny fangatahana amin'ireny fotsiny zany andeha ny procédure rehetra amin'ireny dia mba omena zay sazy tokony sahaza ao anazy hoe sazy tena exemplaire mba ho anatra ho an'le mpanaraka aty afara zany mba tsy ho hisy tsony le izy zay ny tadiavina fa raha tsoa feziko le izy dia hoe mila ny tolo-tanana avy amin'ny olom-pirenena rehetra zany ny ady amin'io resaka fanombana fananana iombonana io. Mitory ve ny ministera amin'ireny karazana ohatra hoe misy fitratra ny mpangalatra bus ohatra dia mitory ve ny ministera amin'ireny zany misy andraikitra farisina ankoatran'izay? Izay tokoa isaky ny misy ireny zavatra ireny a tratra le izy a dia manao an'izay procédure fitoriana izay ny ministera ary amin'ny fitantanana-ranom-panjakana moa zany tsy maintsy ampitaina amin'ny direction ny contentieux zay tokony manaraka an'izay daholo koa le procédure rehetra zay natao tety anivonay amin'ny ministera ny asa vaventy. Mba ho tena hoe tonga ny amin'ny fanazazan'izay. Itodika kely ato amin'ny Bertin Andriamiango mpandraharaha ianao fa tsy azaky minany koa pavao district na Tsimondrano ianao fa hitanao azy manokana misitraka tafiditra ao anatin'ny priorité mihitsy ny ataontsika hoe flyover mahazo tombony Tsimondrano ny tetika asa maromaro izay tanterahana fa hitanao azy manokana amaolana ho ana Tsimondrano hoe ireny karazana asa tanterahan'ny ministera. Tsy haiko moa na hoe tenako izay misolo tena eto zany raha hoe Tsimondrano rezanao faly ary tena resy lahatra mihitsy hoe nahazo tombontsoa manokana zany Tsimondrano raha izay resahan'izay isaorana zany fitondram-panjakana sy ianareo ministera mba nieritreritra satria zavatra ataoko hoe rona telo ngamba no resana zany mandroana Tsimondrano. Tsimondrano misy ny RN1 mahazo ny flyover zany zay misy koa ny lalana tana mety anenjena an'le resaka ary amin'ny Tanamasoandro atsaina mieritreto isika dia fefa nareo moa mahalala an'le izy ara teknika fa manala n'io ataoko hoe embouteillage lehibe io zany a dia fa manamora ny fivezivezen'ny olona zay zany efa tombontsoa lehibe akoatra ny famoahana vokatra avy any Tsimondrano satria ao anatin'ny Tsimondrano misy karazana ataoko hoe tombontsoa lehibe any misy tatsasy mpamokatra légume maro be tao raha le ato amin'le lalina vao nataonareo rehefa natao dia ataonao zato mivoaka ary amin'ny croisement RN7 Ambatofotsy zay mijanona an-tanety kely moa le izy zany amin'izao fotoana izao hery lehibe ho anay ao Tsimondrano zany nahazoana an'ireny ny antony misy rary vato ataonareo misy pavé misy ireo somary adika dia terasenareo mazava be fa efa mba faly ny vahoaka na Tsimondrano amoana an'le vokatra le vokatra miaigny amin'ny roa maraina makaty Anosibena makaty Andrenivohitra zava-dehibe ho anay reny ary indrindraindrindra dia hoy zay hoe na mieritreritsika lalany Itosy na lalany Ampita-Tafika Anosizato tena mampiaiky ny vahoaka eto Madagasikara mihitsy raha hoe andeha hivoaka kely ihany na hiditra eto fa tena
manaiky zay fa bouchon be mihitsy le izy a ka mahazo tombontsoa zay fa de isorana manokana fitoeram-panjakana zay sorana ro ministère travaux publics teny eto moa fa anarotsainy ary misaotranao mihitsy tonga tam'izay fanontany zay fa eto a de mbola misitona ny tegniko amy mampandrara ny tena hoe jerevy zay mpandrara musetsy izay satria acteur de développement ny mpandrara mampandroso ny tany anankiray ary moteur de développement ihany koa satria rehefa mahazo sety zay ka te androso ny firenena anankiray a de jereo manokany ro mpandrara reo na mpandrara madinika izy na mpandrara vavety a satria reo ny mamehery sy ainga avao ho an'ny firenena ahafahana mampandroso tsika moa zany zao de miazakazaka be tsika amin'ny ataoko hoe afampandrosoana Madagasikara satria mahita reo tarabeta be zany tsika tamin'ny fitonana zay mifandimby teo aloha tsy hoe tsy nanao ny tany aloha ny manao ny am'izao fotoana fa io moa zany zavatra mihitsy nagagariny tam'ty monsieur le SG de zao hoe président de la république efa somary ny teny tamin'ny fotoanandro hoe isana bebe kokony sosialy am'ty mandat manaraky ty nefa tena rehefa nandeha le PGE mbola hita ihany hoe misy infrastructure maro be zay ho karakarainy zay ataoko hoe ilain'ny vahoaka tsiny zany ary zareo moa tsy mantsy fameno ka tsy hita hoe atao ana fa de efa misaotra lehibe ho an'ny fitonam-panjakana ny tenanay mpandrara fa mba jereo fotsiny zay mpandrara mba ahafahanay misehatro anatin'ny afa satria azo atao akila-pao zahay zay mba agnatanay ary rotikany monsieur le SG ohatrany teny anao teo manoloanany hoe mety misy karazan'asa ho an'ny PME mety misy karazan'asa ho an'ny grande entreprise de ohatrany te anontany tena hoe azo eritserety ve ny hoe andao catégoriseny reo PME reo na asina classification mba ho amin'ny hoe ty entreprise ty amina ouvrage auto na entreprise spécialisée ana zao ohatsy satria manamora ny fanaovana soumission zany anatin'ny asa sy mba naindray tsy hoe le entreprise manao aventure kely ery de manao zay appel d'offre rehetrarehetra nefa tsy any capacité sy ny expérience zay nananany akory le izy zany mety hoe ilaina ihany satria anao moa ny teny hoe isy atelier atao am'le norme zany ary rotina ny fanipazoaka an'le hevitra mba ahafana hoe erovanay an'le mpandrara zany satria io mpandrara reo aza teno izahay de na hiady iny zay sarotra zany hoe hiady amin'ny fitona tsisy mpandrara hiady amin'ny fitonam-panjakana zay ny tena marina fa izy mpandrara mila miezaka anakaiky ny fitonam-panjakana mba ahafahana misokatra sy mivelona zay tokony mba fangatahana ohatrany mitarika fanontaniana zay monsieur le SG hoe ohatrany ao anaty koa moa zany atozaka hoe fepetra apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny karazana fiara-miasa amin'ireo tsy resaka andreo mpandrara efa vaventy isika fa any amin'le PME ndresana andriamato Bernard Andrianiako teo indrindra raha valintsika mahitsy zany zay le valo teny zay aloha de ny tolobidy rehetra miainga zany de manaraka n'le code de marché public ny version farany moa tamin'ny 2016 namoantsika an'le izy manaraka an'iny zany tolobidy ataontsika marina tokoa ny resahan'ny monsieur Bertin teo fa nisy catégorisation nampiasaintsika tamin'ny fotoanandro teo aloha misy zay arrêté zay nivoaka hoe sokajiana araky ny tanjan'le entreprise rehetra de ny tolobidy zay mivoaka ny amin'ny ministère ny asa vaventy zany de tsy voatsokajy arak'izay koa de le entreprise zay mifanaraka amin'ny tsokajy zany mifaninana ao anatin'izay fa manaraka ny inona moa zany ny fepetra zay manan-keritsika ny adihevitra mikasika an'izay zany de hoe tsy hoe vita eo anivon'ny travaux publics sy ny entreprise fotsiny fa adihevitra azo apetraka ambony latabatra tokoa zay de ny mpisehatra rehetra eo anivon'izay tolobidy mpanjakana zay zany miaraka miadihevitra mijery ny hoe mifanaraka amin'ny code de marché public misy ve le zavatra ataontsika sy ny namany de ilaina zany zay le fipetrahana ambony latabatra zay andinihana n'izay le endrika fiaraha-miasa zay zay ny azo itenenana anazy am'izay fa tiana raroatra ihany koa zany raha mijeritsika teo hoe route nationale daholo ny resahako teo marina ny resahan'ny namana teo fa misy zany ny asa zay ho ataon'ny ministère zay ivelany route nationale amin'ny araky ny iraka azo avy amin'ny fitondram-panjakana moa de manao an'ireny zay raisitsika ohatra amin'ny na de famatsim-bola avy any ivelany aza le izy de tsy adino zany ny faritra eny ambanivohitra eny raha tsy teny manokana mikasika an'ireo projet iarahantsika amin'ny famatsim-bola banque mondiale rehetra ireo iresaka ny RN 44 ohatritsika na ny RN 12 zay ny vatsiny banque raisan'ny firenena vola teo
ankoatra ny lalam-pirenena vita tamin'ireny asa ireny no amin'ny RN44 moa le efa vitantsika avy eo Marovoay jusqu'à ny Avoidiala. Dia ny any amin'ny RN12 zany eo an-dalam-panamboarana isika amin'izao fotoana izao ny avy eo Masianaka, avy eo Somisika mankeo Masianaka izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola miaraka amin'ny tetezana anankoroa izay zavatra izay. Dia misy ihany koa ny ampahandalana avy eo Fort Dauphin mankeo amin'ny Ebakika. Dia miaraka amin'ny tetezana Ebakika koa izay baka folo zany teo anelanelan'ny Fort Dauphin jusqu'à tao Vangaindrano tamin'ny fotoana androny atoato zany dia ho afaka taona vitsivitsy raha herintaona roa taona dia ho lasa tantara sisa ireo baka folo ireo satria hivadika tetezana daholo ireo. Amin'ity faramparanyity volan'ity zao dia ohatrany hoe en chantier daholo zany raha tsoritsika ny resaka avy eo Fort Dauphin jusqu'à ny Vangaindrano. Tsy vitan'izay le aksa lehibe zay ihany fa hoe efa nydinihan'ny fanjakana ihany koa ahoana ny amoahantsika ny vokatra mankeo amin'ireo lalana principal ireo. Dia misy ny ataontsika hoe piste connexe izay efa amin'ireo lalana vatsiny banky iraisam-pirenena ireo dia efa mandeha ny tolobidy dia andeha zany ny asa hoe avy any amin'le tena famokarana any le vokatra dia mivoaka aty amin'ny lalam-pirenena izay vao nataontsika ireo dia tonga any amin'ny mpanjifa na tonga any amin'ny seranan-tsambo izay amoahana ny entana raha tsy resaka ny seranan-tsambo eo alany Fort Dauphin ohatra tsika na ny seranan-tsambo any Toamasina raha ny avy ety Ambatondrazaka ny resantsika. Dia ireo lalam-pirenena hafa nyresahako teo zany na ny RN31 mankany Bealanana na ny RN10 ireo dia tsy adino izay le hoe piste connexe zay fa anisany honjerevana zany mba ho tombotsoa an'le tena tatsaham-pamokatra izay any anatiny any zany anisan'ny programam-panjakana daholo zay. Mazava tsara. Mamaraparana sady ny fiarahana isika dia hitodika atao amin'ny mpandraharaha manokana ao anatin'izay hoe famaranan'izay. Ataontsika hoe misy ve ataontsika karazana fanamafisana ny antso fiaraha-miasa ny PME teo misy ihany koa atao hoe mety mbola tsy voalaza tao anatin'izay resadresakitsika izay antso miantefa manokana ny fitondram-panjakana na any amin'ny ministera ao anatin'ity resaka fanatanterahana ny fandaran'asaka be ny fanjakana mitolo-tanana hoentinareo avy eo anivon'ny mpandraharaha tsy miankina misehatra tsy miankina izay sy mety hoe afatra ihany koa amin'ny mpanaraka ny fandarana satria dia efa mamarana ny fandarantsika to. Ny antsoavako aminy aloha sy ny hoe fangatana fiarah-miasa lehibe anatina sehatra maro atavitra anatin'izay banky ny amin'ny resaka le hoe critère d'éligibilité ny tiako atongavana satria inona moa mahatonga an'io ny appel d'offre tokoa dia tena marina ny teny monsieur le SG misy mpamatsy vola dia manaraka ny manuel de procédure andreo moa tsika zany zay moa zany tsy azo elana nefa ndraindray mety misy zavatra azo etivana aina anatin'le izy hoe amahivanina mba ahafahan'le entreprise misetro anatin'le appel d'offre satria ny antony dia zao rehefa tsy mifaninana izahay dia lasa tsy manana le expérience rehefa tsy manana an'le asa ahafahana mifaninana nefany mety misy blocage ho an'ny PME hoe sehetry mibanky manokana tena singaniko mihitsy io mibanky zany amin'izao fotoana zao raha ny banky misy mbola efa voateniko teo aloha moa izy fa mafisoko ihany dia somary manasarotravatra moa zay raha mitalo sy mangataka any amin'ny banky hoe inona mba tokony fanampiana azony amin'ireo banky primaire ireo dia tokony mba misy fanampian'ny fitondram-panjakana zany hijerena akaika sy fanampiana PME mba hanamavana zay sehatra zay na le any amin'le critère d'éligibilité somary mahivanana kely satria azo adino anke ny offre amin'izao fotoana zao raha mandeha dia les caution fotsiny caution de soumission tena hitako mafetatra be nefany ligne de crédit any PME any amin'ny banque dia limité be tena ambany dia ambany na ataoko hoe ligne de crédit heritaona caution na marché anankiray tente chance zany ianao amina marché anankiray nefa tsy mahazo dia valany le caution iny caution iny nefa raha mandeha x androany ataontsika hoe jour J androany tokony remise des offres après 3 mois raha indrindra mba tsy tenenako hoe embolana na heritaona vao mety miverana le caution tapitra sady indray tsy misy akory asa azon'ny entreprise lany amin'ny azy aussi intérieur banque fotsiny isika nefa malala tsara fa reo entreprise lehibe zay manana mahazo aza na miasa ty amintsika ireo na vahiny zany na entreprise lehibe ny tiako tenenina manana taux préférentiel ndreo manana ataoko hoe financement azony atao mihitsy hoe mahazo financement avy any ivelany izy oetiny aty tsy mampaninina droit zany isika nefa miady amin'le banque kely eto toerana
de tokony isy zany hoe banque de développement na banque ho an'ny PME mihitsy raha tia ampandroso ny mpandraraha malagasy tsika ohatra zany sosokevitra miana fitonam-panjakana mba jereo akaiky zay ho an'ny mpandraraha mihitsy fa tsy miteny hoe misetry ny BTP rery zay zavatra zay zany mila jereny zany isika raha mamerina vola ny entreprise lehibe raha patrimoine de devise makany aminazy zay mamatsy vola indray le izy fa tsy mijano eto amitsika akory mila jerena zany zay zany anisan'ny problème anankiray hoe tsapanay ary mavetatra ho anay mpandraraha madinika ny zavatra mety hoe hodiso na hoe mieritseritra fitonam-panjakana hoe zay be fangataka nefa ny zavatra misy na mangataka zay na tsy mangataka zay moa ny lalàna misy de miezaka foana ihany ro mpandraraha madinika zay mbola encourageko ry zareo mba hisehatra ao anatin'le izy satria araka ny teny monsieur le teo nanao antroavy izy teo hoe mba hisehatra ao anatin'le fandrarana zany izay mpandraraha madinika de mila hoatsaraina sojerena zay na le efa misado zao karazana mety hoe isy formation atelier teneniny teo de mba tokony avitsika zay mpandraraha madinika fa ny tena marina lasanjorombaly zay nefa mbola feryko raha tia androso ny firenena ankiray de aza atao atsiramandro mpandraraha reo zay tokony antsoaviko de makasitraka indrindra makasitraka amin'ny culture zay fa mara-paminay koa tsika monsieur le SG mety ataontsika hoe antso miantefana amin'ireo PME kosa indray avy any amin'ny ministera na miantefa ihany koa any amin'ny mpampiasa lalana tsika ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra fotoana zay tena mahabeasa anareo ny ministera na zava-bidy oui voalohany moa zany hitodika amin'ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny lalana zany mpandraraha madinika eo amin'ny lalanatsika de averiko indray zany fa mila anareo zay travaux publics tsy manao ny tena hoe régie alotsony raha misy asa ataonay zany de ny resaka vonjy-taitra amin'ny lalana tapaka de mametraka nyreny tetezam-by reny reny ny ataonay matetika fa misy mila fiaraha-miasa amintsika entreprise foana zay de mila ny fampiresahana fandaminana an'izay sehatra zay zany tsika nanana olana tsika tanatin'ny taona vitsivitsy zay fa andalana mametraka an'izay fandaminana an'izay le sehatra azy zay tsika amin'izao fotoana zao de ilaina zany ny fampiresahana eo amin'ny zay ato anivon'ny fanjakana moa tsika eo anivon'ny orinasa tsy miankina rehetra de mba angatahana koa zany tsika eo anivon'ny sehatra asa tsy miankina rehetra mba tena hoe le tena mpisehatra ao anatin'le asa vaventy tokoa ny manao manana an'le fahaiza manao sy ny namana ilaina rehefa avy eo ny hoe renforcement de capacité ilaina fa mba tena hoe mpisehatra ao anatin'ny asa vaventy tokoa tsika rehetra zany anisan'ny ilaintsika zay am'le hoe assainissement le secteur iasantsika zava-dehibe zay de eo amin'ny resaka civisme eo amin'ny fiarovana ny fananam-panjakana moa de hoe ilaina ny isan'ambaratongany zany ny fandraisana anjara ny rehetra manomboka avy any am-potony zay ny mpandalo ny riverain rehetra tsika any amin'ny mpitondra ny fotony chef fokotany ny maire ny chef district sy ny région ny sika manam-pahefana koa zany ny gendarme ny polisy fitsarana zay moa manana ny olonay koa zay eo nivon'ny 23 région de miditra antsehatra daholo reo zany amin'ny fiaraha-miasa ny tena zava-dehibe ary indrindra koa tsika mpampiasa lalana mibedabe ny coopérative mampiasa ny lalana iny de le fiaraha-miasa zay zany tsy maintsy ho apetraka foana efa isaorana ny amin'ny faritra maro zany reo ny entreprise sy indrindra koa reo coopérative mpitaritra reo fa miara-miasa aminay amin'ny fitsiriana nyreny hoe aizany misy olana amin'le lalana mifandray amin'ny le direction régionale ny rehetra eny de amporsihina zany zay lafin'izay farany moa zany tsy de lava resaka fa resaka PGE ny nanaovantsika ny fandarany eto de miverina ihany misy le hoe 100 jours moa ny napetraka de anisany manatanteraka an'izay le ministère ny asa vaventy de tafiditra amin'izay moa zany ny famerenana faran'izay aingana ny circulation amin'ireny lalana tapaka amin'ty andro ratsy ty reny de miezaka zay mamerina an'ireny faran'izay aingana zay ao anatin'ny 100 jours zay de fanohizana n'ireny travaux efa natomboka tamin'ny taona visivisy taloha reny de efa manana ny karazana hoe jalon apetraka zay hoe amin'ny fiafaran'ny 100 jours de tokony 4% ny avancement physique an'le asa ho raisina
tsy hitanisatso nyreny lalan'ireny efa zay zany anisan'ny laharam-pahamehana efa anatiny hoe zato andro napetraka zay a dia mikasika n'le hoe asa vaovao atomboka ao anatin'ny zato andro aloha zany tsy havita asa fa kanefa ny efa misy voafaritra koa zany hoe inona sy inona no vitain'ny ministera ao anatin'izay zato andro zay a dia ny resaka fandaminana ny tolobidy rehetra eo zany a dia amin'ny fahavitany zato andro sika zay hifanaraka amin'ny fahavitany fijanonany rotsakorana sy ny namany moa tokony hifanojo ihany zay zavatra zay dia hoe mba efa azo le entreprise tokony hanao an'ireny asa ireny dia afaka manomboka asa sika rehefa avy eo a zay zany anisany hoe laharam-pahamehana sy ny zato andro ankoatran'le efa nyresantsika kapobeany teo dia misaotra betsaka antsika. Zany hoe ministerana asa vaventy manokana ao anatin'izay zato andro izay manantena vokatra ho tratra rehefa tonga ny tongana amin'ny telo volana voalohany. Manantena vokatra zay a arak'ireo hoe efa misy zavatra mifaritana zany amin'ny fiaingan'le zato andro hoe afaka zato andro a dia inona sy inona ny tratratsika hifanarahana amin'ny lehibe dia ireny zany a manantena zay fa ho tratranay reny zavatra napetraka ireny. Ankasitrana nareo tompoko nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana dia nataontsika hoe marina tanteraka ny fandaharana isika amin'izao fotoana izao a niompana betsaka tamin'ny fandaharana sakapoben'ny fanjakana moa zany ny fandaharantsika tamin'ny ity alina ity a nresaka betsaka mikasika ny asa vaventy a ary dia ataontsika hoe voabango tao anatin'izay avokoa ireo laharam-pahamehana na ho an'ny lavitresaka zany a fa indrindra ho an'ny zato andro ihany koa izay nampatsahivy ny monsieur le SG teo todika farany ataon'ny mpandraharaha raha ireo asa ao anatin'ny zato andro ireo no fahitanareo azy mamaly ny ataontsika hoe filana andrasan'ny vahoaka ve a izay ny laharam-pahamehana napetraka ao anatin'ny zato andro amin'ny ministera zay. Le fanontaniana moa ohatrany hoe ilaina sa tsy ilaina tiany ilaina le satria raha resaka ny anao raha nilalana eto andreny vohatra fotsiny santionany resaka moa le izy ka lasa ohatrany hoe mezan'ny olona raha mitantara aoka tsy ho lasa hoe mpanona fitonanana mpanohitra ny tena eto fa nilalana eto Antananarivo mihitsy mahakasika an'le assainissement amin'izao fotoana mivavaratro ao anatin'le zato andro zany izy araka ny teny monsieur le SG teo mila jerena akaiky na ireny fotsiny ary mba tsy tenenana hoe tsy maintsy jerena satria raha izy fotsiny a eo anosy manoloana amin'ny institution Sénat rehefa avy ny orana ndray andro dia efa eo dia efa dobo rano nefa en plein ville be eo i rano anosy andehoana amin'ny Carleton iny a misy partie analalina tsy azo andeana fa anaty arabe ny olona mandeha zay le teneniko hoe reny efa niresahana moa le izy tany am-piandohana hoe ministère ny travaux publics sy ny aménagement ngamba zao efa hiara-iasa amin'le izy akoatran'ny ataon'ny région zay ataoko hoe efa zava-dehibe zay ny teneniko hoe tsy maintsy famia moa zany eo anatin'le zato andro fa mino fa dia hitan'ny zareo moa reny ny point noir rehetrarehetra moa zany zao ny amin'ny ville efa nisy kosa aloha voakitika efa hitako maromaro misy partie vita amin'ny périphérie sy manodidina any a fa za tsy hiteny kosa ho vita indray mandeha le izy satria aza adino a na ny PME omena an'ireny asa ireny ary nge raha ataoko hoe asana PME reny a tsy ampy fitaovana PME dia efa tsy mivoaka ary le izy tena efa zavatra efa reny zany efa ataoko hoe tarazo moa na faute efa hatram'izay le assainissement ville plat daholo dia tena tsisy fivoahana ntsony ka nalandrea-tany zao hoe lasa manahirana le izy fa mino aho fa ho hitan'ny fitonam-panjakana any ndreny amin'ny ora farany raha tsy amorona lala vaovao tsika fa téléphérique moa fa misy tsy mba mampienan'le izy dia mahafinaritra fa dia mankasitraka monsieur le SG mankasitraka ny record mankasitraka ny fitonam-panjakana satria hijery mahasoa malagasy tsika fa dia zato andro tokoa moa zany niezaka zany aloha zao a ignanika mba ho tanteraky nareo ministère zay fikasana sy ny etaitapon'ny voaka malagasy zay satria tsy ho an'Antananarivo irery resaka io ny zato andro fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Sorana betsika nareo monsieur le SG nanaiky ny fanasany ny fandaharana tamin'ity alina ity teto anatin'ny alerisahana anao sehatra ametraka ny veloma mandrapitafy indray izay ho amin'ny manaraka azadina fa misokatra ho antsika rehetra ny fandaharana alerisahana anao sehatra raha toa ka te any hevitra isika na misy ihany koa ataontsika hoe fanekevitra tiana hoentina eto fandaharana dia azonareo atao a ny manatona ny record Madagasikara manontany ny andindina mikasika an'izay ampatsivina ihany koa isika fa dia azontsika rano amin'ny page Facebook record Madagasikara izao fandaharana raha tsika tamin'ity alina ity izao page Facebook record Madagasikara fandaharana alerisahana dia aza misalasala mametraka ny commentaire ny hevitrintsika mahoti-pirenena izay voakasika izany rehetra no resahana teto izany izay fotoanantsika efa dia mametraka ny veloma mandrapitafy izay ao amin'ny manaraka indray veloma toloko mankasitraka misaotra indrindra tompoko